5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Lucianao ni fampalalam-baovao. Milina ezaka goavana amin'izao fiandohan'ny taona izao ny famerenana indray ireo fahendrena malagasy ho fantatry ny taranaka amampara. Antony efa miarava ny fiarahamonina malagasy ary tsy hita taratra intsony ireo soatoavana mampiavaka antsika fahiny. Malagasy manodidina ny 10 alina sy iray hetsy no mahatsiaro tena voafitaka sy voasoloky taoriany ny fikatona ilay plateforme QC Star. Androany no tonga nametraka fitoriana teny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany dia tsy anosy ireo solotena ny aran'ny fanambakana nataon'ity QC Star ity. Ireto farany izay nitoroka ireo izay nilaza ho solotena ny QC Star eto Madagasikara. Mahery ny ranomasina ho atsimatsinana ny nosy na efa tafavoaka tanteraka ny Madagasikara aza ny rivodoza Alvaro. Vokatry ny alondrano izay navelany ity rivodoza ity no antony izany raha ny fanazavany teo anivony fohy be famantarana ny mety ho toetry ny andro. Mbola miato avokoa ny fanotofatany eto Antananarivo sy ny manodidina raha ny didim-panjakana nivoaka ny 17 febroary 2024 raha ny hita mandeha ihany ny fanotofatany ary tsy misy sorototra ireo tokony andraikitra isan'ny tokony. Fanontaniana mipetraka araka izany ny hoe izy anao ambadika ireny izay ihany koa no mandray ny vola. Any ivelany olona misy 70 no namony ainy ary olona 70 hafa naratra vokatry ny fanapoana indromy Antony nandritra ny lanonana fahatsarovana ny nahafatesany Soleiman, General Pitarika tao Iran teo aloha. Ity Pitarika iraniana nanaovana fahatsarovana ity izay maty vokatry ny fanafiana Amerikana tany Bagdad efa taona lasa ihany koa izay. Ary avy hatrany ary ny antsiprindreo. Alarobia fahatelo ny volana janoary taona 2024 manatitra ny ariapa tomboka lasy tongo avy tonga soa indray ato anatin'izao fampalalam-baovao izao anomboantsika izay fampalalam-baovao izay avy hatrany milezaka goavana amin'izao fiandohan'ny taona izao ny famerenana indray ireo fahendrena malagasy ho fantatry ny taranaka amampara. Antony efa miarava ny fiarahamonina malagasy ary tsy hita taratra intsony ny soatoavana mampiavaka antsika fahiny. Andao arahantsika ny matoan-datsoratra. Ankoatra ny fandalovan'ilay rivodoza Alvaro, isan'ny nanamarika ny fiandohan'ny taona 2024 ny fitohizana ireo famonoan'olona amin'ny fomba feno abibiana, ny fanolanana, ny alatra, ny tsy fanajana ny aina sy ny maro hafa. Toa efa lasa ny lavarandrom-piainan'ny mponina izy ireny, vokatry ny fahantrana diso tafahoatra ito amin'ny firenena. Hita sy taratra amin'ireny, trangam-piarahamonina isan-karazany ireny, fa miroso amin'ny faharavana ny fiarahamonina malagasy. Miazakazaka manaraka izay ny sazy sy ny ramatahora ataon'ireo tompona andraikitra. Manampitrotraka ny faravan'ny fiarahamonina ihany koa ireo tranga samy hafa manary ny soatoavana maha-malagasy ireo. Miandanja ohatra ny fihavanana ka ny vola no manjaka. Miandanja ny fanajana sy ny fanomezana asina ireo ray aman-dreny fa ny fitiavan-tseza sy ny fitiavam-boninahitra ary ny fitadiavana no mahazo laka. Tsy hita soritra intsony ilay antsoina hoe valintanana sy ny fanampiana ireo mpiarabelona. Tsy hita intsony raha amin'izao androntsika izao olona mavesatretana ka ho afaka izary zany amin'ny hafa na ilay olona mandoa vola na very avy hatrany ny entana iny. Ny magaga tsy rototra kory ireo tompona andraikitra ka metraka adrafim-panabeazana sahaza ny isam-batan'olona. Tsy hita soritra ny fahavononana iaro izay soatoavana maha-malagasy izay. Ny mifanohitra amin'izay indray aza no hita ka ny mpitondra no nankazo-pirenena frantsay. Tsy azo lavina fa antoka iray mampirindra ny fiarahamonina fa izay teto amintsika ny nametrahana amin'ny toerana sahaza ny fahendrena no ratovina avy amin'ny soatoavina. Nampirindra ny fiarahamonina malagasy ny fampanjakana ilay antsoina hoe fihavanana, ny fampiasana ny valitanana ary indrindra ny fiainona sy ny fankatoavana ireo ray aman-dreny. Efa maro anefa ny antsoavo nataon'ireo ray aman-dreny teto amintsika na ara-pinoana io na ara-drazana saingy tsy nisy ny aino intsony izy ireo. Mila ezaka goavana araka izany indrindra amin'izao fiandohan'ny taona izao ny fampafatarana indray ho an'ireo silofo sy dimby ny fahendrena navelan'ireo razambe no raiketiny tao anatin'ireny soatoavina ireny.
mila ezaka goavana sy fahavononana ihany koa ny fiverenana amin'ny mahamalagasy ka tsy ho ny vahiny intsony no ibaiko. Araka nefa natsizika teo dia malagasy manodidina ny 5 alina sy iray hetsy sy ny moitié tena ho voafitaka sy voasoloky taorian'ny fikatoana n'ilay plateforme QC Star. Androany no tonga nametraka fitoriana teny anivo ny fitsarana baratonga voalohany tetsy Anosy ireo solotena niara ny fanambakana nataon'ity QC Star ity. Ireto farany izay nitoroka ireo izay nilaza ho solotena ny QC Star eto Madagasikara. Henri Florian. Ny daty ny 17 Desambra taona 2024 lasa teo no nikatona tanteraka ilay plateforme QC Star ary malagasy manodidina ny 5 alina sy iray hetsy no vilavinaina nampiasa azy io sy nanao asa tao aminy. Herinandro vitsy taoriny nampalaza ny QC Star nikatona ilay site. Tsy nisy azo honosy ntomina intsony ny volan'ireo nampiasa vola tao aminy ary vinavinaina tafiakatra tapitrisa maro izany ary mety tonga miliara maro ihany koa no lalaovana ao anatin'ny site io. Nambaran'ireto victime ireto fa voasoloky sy voafitaka tanteraka izy ireo tamin'ny fampanantenana nataony ilay tompon'andraikitra ny vahiny tamin'ny hainy vakjery iray. Tanjon'le androany zany dia mba afantara amin'ny ny rehetra indrindra fa ny mpitondra antsika ny tompon'andraikitra rehetrarehetra ara-pandrakana misy eto Madagasikara mba mahafantatra hoe misy zavatra goavana be mafianalina mihitsy nahazo anay zany tamin'ny alalan'ity QC Star ty ratsorina zany dia voafitaka voasoloky voambaka izy tena mafisiko eto zany mafisiko fa ny vahiny tao amin'ny RNM ny tompon'andraikitra manana fisivana zany zay fa milaza izy fa izy ny tompon'andraikitra solotena ny QC Star eto Madagasikara ary anisany nandresy lahatra anay zay zavatra zay satria aina manjerim-panjakana no nampiasaina télévision malagasy nampiasaina namoaka publicité namoaka nireny rehetrarehetra reny ary namafisiny tsara mihitsy tao anatin'le publication reportage fa nitsangana ara-dalàna nikeny fanjakana malagasy teto Madagasikara io plateforme QC Star io dia zay koa moa nino arak'izay tsy hitanareo amin'ireny nahazo hetsika nisetsika tao amin'ny palais du sport nisy koa tany amin'ny CCI dia roboka indrindra tany amin'ny faritany ary nino hoe matoa ty zavatra ty mivoaka aina manjerim-panjakana dia ara-panjakana io zany ka raha zay tompoko mahavendrana anay zay dia tena vendrana zany zay nino hoe voaka aina manjerim-panjakana le izy dia ninonay. Androany tonga nametraka fitoriana tena anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany tetsy Anosy ireo zay natiaro tena fa voafitaka noho ity plateforme QC Star ity. Fitoriana zay miantefa amin'ny ilay teratany malagasy milaza fa ho tompon'andraikitra voalohany amin'ity QC Star ity. Zay dia tena mangataka 100 000 employeurs zay teto betsaka tena betsaka zany raha ohatra ka mamasina mety viditra impiry ka mba mangataka zany zay fanampian'ny tompon'andraikitra mahefa rehetra na ara-panjakana na rafitra rehetrarehetra na amin'ny cybercriminalité na ny aty amin'ny rafim-pitsarana zay rafitra rehetrarehetra afahana manenjika an'ireo mpanao ratsy ireo dia mba mangataka zay fanampiana avahan'ny tompon'andraikitra satria vahoakanareo zay marina hoe tsy miaro ny olona vendrana lalàna fa nefa kosa tokony tsy hamevahana ny mpanao ratsy sy mpisoloky salamireny. Mazava be zany zahay matoa nanaongina foni marobe dia tsy maintsy ametraka fitoriana zany zahay ino moa zany ino moa anjaranay fa misy ny proof maromaro aty aminay efa misy ny proof efa misy ny anarana aty aminay aty dia amafisinay zany fa tsy maintsy anao fitoriana zay tsy maintsy anao fitaraina amin'ny ambaratonga rehetrarehetra zay misy eto Madagasikara zay ho ataonay daholo. Raha iverenana asa en ligne manao dokam-barotra eo anivon'ny tambazotra antserasera no ataon'ireo izay mpikambana teo anivon'ity plateforme QC Star ity. Raha ny fanentanana mandoa vola ny olona iray raha anao io asa io amin'ny alalan'ny fividianana robot. Rehefa izay tsy miasa intsony ilay nandrotsabora fa ilay voalaza fa intelligence artificielle no manao izany asa izany. Mandray vola 4,000 ariary isanandro hatramin'ny 7,000 ariary kosa ireo mpampiasa vola ary voalaza fa herintaona eo vao miverina ny vola narotsaka ao aminy. Nanaradi any Antarès sy Macropoline araka izany QC Star ity. Ireto telo ireto izay isan'ny plateforme en ligne ihany ary samy nanabaka avoaka malagasy maro. Anaty fantrana lalina tokoa ngamba isika malagasy ka dia maro lafy ny endrika fanararaotana sy fanambakana zary mahazo laka amin'ny resaka fampidiram-bola tsy nisasarana.
nanetra ihany ny fahasahina hita tamin'ny vovonana mpiansetra amin'ny tony milaza azo impamokaram-bola toy ny QC-Star itony izay nilaza fa mampiasa robot na olomby. Fa efa tsy mipetraka intsony ny mahamaro anisa ireo solombavambahoaka volomboasary eo anivon'ny anteny miram-pirenena ho ny solombavambahoaka Andrivomamo Androany ka tokony hisy ny fiampiantsoana azy ireo hiatrika ny fotoam-pivoriana sy ara-potoana anolorana ny anarana telo ho an'izay ho praiminisitra lehibe ny governemanta lasa fomba fanaony mpitondra ny fanaovana kilalo ny fiainam-bahoaka sy manitsakitsahana ny voalaza ny lalàna raha ny fanazavana. Ankehitriny miandry ny fanolorana ireo anarana telo isy fidianana izay ho tendrena ho praiminisitra lehibe ny governemanta avy amin'ny vondrona politika manana ny maro anisa eo anivon'ny anteny miram-pirenena ny rehetra araka ny voalaza ny andiny fa 420 ao anatin'ny lalam-panorenana malagasy raha teo ny antoko politika manana ny maro anisa no manondro ny anarana izay ho praiminisitra lehibe ny governemanta tsy voahaja intsony io raha ny nambara sombavomboaka ny Andrivomamo Androany efa tsy mipetraka ihany koa izany maro anisa izany eo anivon'ny anteny miram-pirenena ka tokony iroso amin'ny fampiantsoana fivoriana tsy ara-potoana ny fanjakana ary eo amin'izany no tokony ivoaka ireo anarana atolotra ny filoham-pirenena. Maro mea ho satria niverina kilalon-jaza le izy ny fitondrana firenena dia samy manao ihany fananganana maro raha ny teny le filohan'ny zareo tamin'ny firapana dia milaza fa hoe anangana governemanta dia hoe maro anisa aiza le maro anisa atona hitanazy inona kay ny olana raha manao extra dia atona tsona dia dolo député rehetra hoe tongava dolo ianareo dia hiteto le maro anisa fa tsy le miaro anisa tsy miorakorana ary amin'ny arena ary tsy le fitonam-panjakana tsy any arena ko hoe anona angonina dia reto say député dia hoe reto ny maro anisa laha tsy be dehibe satria vahoaka ny lesana sopitenam-bahoaka na dia mamivoatra reto tsy mety aminay le izy tsy azy ataon'izany le fiainam-bahoaka satria tena fanambaniana tanteraka mihitsy zany. Na mafisany fara mbola mieritreritra hitazona nintsay Christian ho praiminisitra ny filoham-pirenena efa tsy mitombona intsony izany taoriana nanaovan'ireo sombavamboaka ny motion de censure ny volana desambra taona 2020. Ka inona kay nandroahana azy tao inona natonga ny assemblée nationale ny kirotana tsy nanaovana dia nanasorana azy zany hoe tsy pahampikitokisana ho azy zany sy gouvernemanta nentana dia ento ve zany dia atao nga izy ty ary kilalona akisy dia hoe mody atao azy zany na atao kadastra zany le raha-pirenena hoe efa renina efa nalohan'le tatana izy menakavy ihany nandoa tsy hoe zay ririny fa nrehetrarehetra tato zany dia zay natonga le raha maloto tena maloto le izy ka na ho averinao aty dia kisaina izy hoe dia anao zany zavatra efa nalohanao dia molo hiverenanao ndray zany sanatry ohatra n'inona zany ny fiverana n'le olona nandoa azy aloha averina izy samy misaina le olona hoe zao zava-misy zany ty député lazaina zany efa nalohany tato izy dia ho averinao aty dia inona zany le izy. Voaporofo tamin'ny fifidianana izay ho filoha lefitry ny anteny miram-pirenena ho an'ny faritany n'Antananarivo farany teo hiatrany ty solomboka ity fa tsy mipetraka intsony izany amin'ny mahamaro anisa ny vondrona IRDI izany andrasana araka izany ireo anarana telo izay fidianana ho praiminisitra lehibe ny gouvernemanta atolotra ireo maro anisa eo anivon'ny filoham-pirenena. Fifidianana roa lehibe no voalaza fa ho tanterahana eto amin'ny firenena ny taona ity mialoha ny erisoana amin'izany nanamafy ny antso efa natao ny fiarahamonim-pirenena KMF-KNOI ny amin'ny tokony sy ny fifampijiniana amin'ny hery-velona rehetra tsy hisy fitoniana eto amin'ny firenena raha olo-tokana no manjaka sy ampanjakaina raha ny fanazavana ary tsy voahaza ny rafitra demokratika onona saina no mitatry ny antsipirina izay. Tsy mbola misy antoka hatramin'ny androany fa hiakatra ny tapa-avitrian'ny mpifidy amin'ny fifidianana ka saina ho tanterahana amin'ity taona ity ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna ary ny fifidianana solombavambahoaka hoy ny teo anivon'ny KMF-KNOI fanabeazana olo-pirenena androany. Manoloana ireo vahoaka maro anisa tsy nandeha nandrojabato tamin'ny 9 novambra 2020 sy ireo antoko politika lehibe eto amin'ny firenena izay tsy mankatohy ny fifidianana iny mandrakandroany ilaina aloha ny fifampidiniana mialohan'ny irosona amin'izay fifidianana izay hoy ny atitrateriny ity fiarahamonim-pirenena ity. Tsaratsara kokoa misy ny fisokafana le fisokafana resana eto tsy hoe miresaka fotsiny fa tena tokony hoe misy fampiresana tabatra boribory anasana rehetra ary atao apublika dia ametrahana ny ataontsika hoe ny tontolo anatsarana ny tontolo ny fifidianana eto Madagasikara fa raha mbola miresaka atsika nefa sady manao be marenina dia verinay fa tsy azo amin'ny firenena zany. Ireo antoko politika sasany ange mbola tsy mieritreritra hoe ino ny fifidianana misy fanampianana roa samihafa eto amin'ny firenena amin'izao misy ny fanampianana anankiray izay manantena ny tohizan'izao fitondrana zao satria efa eo fitondrana
misy fanantenana ray faharoa mbola manantena ny virina ny fifidianana filoham-pirenena. Ireo fanantenana anankiroa reo zay tsy fanindran-dalana mihitsy nefa malagasy isika mety azo ifampiresahana. Zay no tonga nay miteny foana hoe tokony mifampiresaka ny samy malagasy fa raha izao no andeha raha ataontsika hoe mbola miampahefa ny malagasy lay no andeha hifidy amin'ny fifidianana manaraka ataontsika hoe fitondrana fragile malemy. Fifidianana eny anivon'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana izay manana ny toerany lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Fifidianana izay ho mpanao lalàna sy ho arifany ny fahefana-para-tanteraka no tanterahana ka tsy tokony atao ambany-javatra sy kilalaon-jaza raha ny faneho-kevitra hatrany. Raha tsy rosoa ny fionana sy fifampitaniana an-databatra boribory andraisan'ny rery velona rehetra anjareo hoentina anadiovana ny tokotany-pifidianana tsisy ny fitoniana eto Madagasikara. Tsy fisian'ny fitoniana izay midika tsy fisian'ny fampandrosoana fa ihany koa ho krizy ampihiba indray ny toe-karem-pirenena. Amin'izao fotoana mandeha ny fanavaozana isan-taona ny lisy-pifidianana na ny RAL saingy tsy rototra ny olom-pirenena manoratra sy manamarina ny anarany. Tranga izay efa manambara zavatra lehibe sahady ho an'ireo eo amin'ny fitondrana. Iny zavatra nisy iny miteraka azo atao hoe fomba ratsy ihany satria amintsika amin'ny teny zao dia ao anatin'ny fanaovana ny RAL ny révision annuelle de la liste électorale ny zavatra tsapa zany tsy de rototra loatra ny olona mandeha makeny amin'ny fokotany. Ilay nidradradradrainay tamin'izay hoe tsy ampy ny communication tamin'ny fifidianana iny dia mbola tsapa indray izy amin'izao RAL zao mbola tsy ampy ny communication anaingana ny olona. Zay zany mety hoe raha-pirenena ny fifidianana ka raha-tena raha-pirenena dia tokony atao lara-pahamehana ny fanabeazan'ny olom-pirenena tsy tokony avela amin'ny société civile vitsivitsy izay mbola atao hoe manao ny ainy tsy ho zavatra amin'izao manentana ny olona hiditra ao anatin'ny liste fifidianana dia izay fambanian'ny ataontsika hoe fahavitiana izay dia tokony ho tsaraina ny fifidianana manaraka io. Zay mahatonga anay mety hoe raha ny fifidianana tokony ho jerena akaiky zany zao dia ny fifidianana député satria io ny fifidianana nasionaly iray faharoa. Ny fifidianana maire ekena fa efa lany ny mangany maire ary zay mahatonga anay miteny hoe tokony maire nampafidianana mialoha misy ny repoblika fa leo andeha ny fifidianana solombavam-bahoaka mba ahitana an'le hoe miova ve le fihetsin'olom-pirenena manoloana ny fifidianana eto Madagasikara voaova ve le fahavitiana tamin'ny ataontsika hoe premier tour raha tsisy deuxième tour le teo zany dia tokony tiny deuxième tour ahitana ahafahana mamaly an'izay fanontaniana maro manodidina ny fifidianana zay fa ny zavatra tapanay aloha dia mangina ny resaka RAL. Ny fiandohan'ny volana desambra teo no efa nanomboka ny RAL hatramin'ny 15 febroary izao no ikatonany izany vonjomaika. Ny fanginana sy ny fahalainana nisy tao anatiny io volana mahery io izay hitarafana fa tsy rototra amin'ny raharaham-pifidianana ny ankamaroan'ny malagasy noho ny zava-nisy tamin'ny taona lasa. Eo ihany koa ireo antoko politika maro izay tsy mahatoky intsony ny fitsarana sy ny voamera mikarakara ny fifidianana. Ireo tranga ireo izay hitarafana fa atao fifidianana tsy misy demokrasia no natao sy tiana ho atao eto amin'ny firenena ka iantsony ny fiarahamonim-pirenena ka mefika ny hoe hatrany ny fifampitaniana eo amin'ny hery velona rehetra ny tsy tokony hanaovan'ny mpitondra be marenina fa ametraka ho tombotsoa ambony ny firenena. Vaovao ny toetry ny andro dia mahery ny ranomasina ao atsimo atsinanan'ny nosy na efa tafavoaka tanteraka ny Madagasikara aza ny rivo-doza Alvaro vokatry ny alondrano izay navelan'ity rivo-doza ity no anton'izany raha ny fanazavany teo anivo ny foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro. Tany amin'ny 4.7 kilometatra mialan'ny Madagasikara ao atsimo atsinanan'ny farafangana no nisy ny foiben'ilay rivo-doza Alvaro androany tamin'ny 12 ramaraina. Tsy misy ahina amin'ny mety ho toetry ny andro manerana ny nosy ity rivo-doza ity raha ny fanazavana saingy mbola mahery ny onjany ranomasina any atsimo atsinanana hono teo anivo ny foiben'ny famantarana ny mety ho toetry ny andro. Areto aloha izy mbola mitondra rivotra mafy izany ranomasina io zany hoe mbola mahatratra eo amin'ny manodidina ny 7.30 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora eo zany rivotra miaraka aminy dia manodidina ny ivony mety misy tafiotra 10 kilometatra isan'ora ihany. Dia makasika an'izay ihany aloha zany dia tsara manamarika fa amin'ny morotsiraka atsinanana iny zany sy atsimo atsinanana ny nosy iny eo anelanelan'ny manoro ka hatrany taolany aro iny dia midatra kely aty afokapy mbola mahery ny ranomasina satria misy ny alondrano ateraky ny ity sy navelan'ny Alvaro ity. Araka izany miverina amin'ny volonandro fahavaratra ny eto Madagasikara amin'ny 3 andro manaraka itoy ny rotsakorana manerana nosy ary any amin'ny faritra avaratra no ahitana izany betsaka. Eo amin'ny toetry ny andro zay ihany tsy dia misy hoe rivotra be mafy be mitsoka atahorana intsony zany satria efa lasa ny rivo-doza
ny orana fotsiny satria tsy miverina volonandro fahavaratra normal zany raha ny tena marina de ny orana zany a tsy tokotoko ny verina faritra sasasasany a hoan'ny faritra manerana ny nosy akoatran'le ny tenainiko teo hoe somary vamonga tiatsinanana aloha izy amin'ity telo andro voalohany ity misy ahina ny velenan'ity rivo-doza ity ho iatran'ny fanazavana ho faty ary ivadika dépression post tropicale i Alvaro any amin'ny ranomasimbe indiana ao aorian'izao raha ny vinavinany fohibe famantarana ny mety ho tritry ny andro mifandraiky amin'izay hatrany dia misy roa n'izao fotoana ireo namony ainy vokatry ilay fort tempête tropicale Alvaro niditra tao amin'ny distriktan'ny Morombe faritra Antsimo Andrefana ny voalohan'ny volana janoary teo nizotra miantsinanana ary nivoaka teo anelanela ny faritra Vatovavy Fidivinany sy Atsimo Atsinanana ao Maliala raha nitatry ny BNGRC tamin'ny 10 sy sasany maraina teo tsy nisy kosa ireo olona very raha toka olona manodidina ny 770 sy 720 ireo trabona amin'izao fotoana ho iatran'ny BNGRC. Taorian'ny fandalovan'ilay forte tempête tropicale Alvaro misy sarona nanomboka ny 30 Desambra hatramin'ny androany 3 Janoary ireo olona namony ainy tao Beruru faritra Atsimo Andrefana sy tao Manakaratsimo faritra Fidivinany raha nitatitra avy amin'ny BNGRC tamin'ny 10 maraina teo tsy nisy kosa ireo olona very raha toka misy 790 ireo tokantrano traboina raha nitatitra trano mitotaly 750 ireo trano divitry ny rano raha toka misy 700 kosa ireo trano ahitana fasimbana ary misy 420 ireo tranondrava misy 420 sy 500 manoloan'izany ireo olona voaterina findratoerana tamina trano iraisana miisa 9 ankoatra izay mirefy 200 hektara ihany koa ny tanimbary tondraky ny rano raha nitatitra avy amin'ny BNGRC hatrany tamin'ny 10 sasany maraina teo Amafisina fa antotanisa tamin'ny 10 sasany maraina ny voalaza teo iny fa araka ny antotanisa voaray amin'izao ora andianany vaovao zao avy amin'ny BNGRC hatrany dia tafakatra 10 ireo olona namony ainy ary miampy ireo olona trabona sy ny fahasimbany fototra fitrasa ho tanterina amintsika eto ihany ny ambangovangon'izay fa mahakasika izay rivo-doza Alvaro izay hatrany dia namela takaitra ho an'ny fianaratsoa sy ny fandalovan'ny Alvaro tao toerana efa miverina tsikelikely ny fifamoivoizana amin'ny lala-pirenena fafito ary mbola miato hatreto ny azotra an-dalamby mampitoy ny fianaratsoa sy manakara aingorakotiny rindra kolo fianaratsoa ametraka takaitra ho an'ny faritra matsiatra ambony ny fahabetsan'ireo tsakorana nentin'ny Alvaro ny aliny alatinay ny fotalatala teo fa simbany lala-pirenena fafito ao Mazengy izay niteraka fikorotana ny fifamoivoizana mampitoy ny fianaratsoa sy ny faritra Atsimonosy ankoatr'izay nisy ihany koa ny fiotsahana sy ny faravana trano tao amin'ny fokotany ny rova fa hoe misy loza miseho ao an-drano manahelo natany moa hoe inona ny loza miseho dia hoe tany miotsaka ny avadrano dia nirodana any amin'ny trano fonenan'ny olona dia misy olona voatototra tao dia miantso ny pompier teto Fianaratsoa zay dia tonga moa ny pompier dia niaraka tamin'ny tenako nijery le voina niotsaka ny tany ambony misy vato dia niotsaka ny tany miaraka amin'ny vato niotsaka dia amin'le tranon'le olona miaraka nanotra ny kabone leo nisy lehilahy anakiraiky atao ivoaka amin'ny varavarana mihitsy izy no natosy ny tany sy ny vato dia raikitra tao mbaravarana tao anaty kabone teo nateo aza izay fikorotanana teo amin'ny fifamoivoizana vokatry ny fahatapahan-dalana no ny apetsahany rotsakorana izay efa manomboka miverina tsikelikely amin'ny laony ny fifamoivoizana amin'iny lala-pirenena fafito iny ny sotran-dalamby mampitoy an'ny fianaratsoa manakara no misy fiatona vokatry ny fiotsahan'ny tany amin'ny lalamby izay misy sasivy raha ny loaranom-baovao azo lafim-baovao hafa dia mbola miato avokoa ny fantovan-tany eto Antananarivo sy ny manodidina raha ny didim-panjakana nivoaka ny 13 febroary 2020 sy 2020 raha nita mandeha ihany ny fantofana ary tsy misy rototra ireo tompon'andraikitra isa-tokony fantaniana mipetraka araka izany hoe iza no ambadika ireny izay ihany koa no mandray ny vola
raha ny hita ankehitriny hisaka asa islany ny fanotofatany eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina nanomboka ny volana septambra hatramin'izao saika misy foana izany. Zay ivony mbola miato ny fiafantofatany nanomboka ny 17 febroary 2024 hatramin'izao. Tsy mbola nisy ny didim-panjakana namela ny fanotofatany na anana foana ny teo aloha. Misy ihany koa ny dingana tsy maintsy arahina amin'ny fahazahoana alalana amin'ny resaka fanotofatany ary nanamafizany ireo ben'ny tanàna. Autorisation amin'ny fanotofana tany tsy ny commune ny tena mamoaka ny zato fa tsy maintsy misy alalana avy amin'ny apipa satria ny ara-teknika amin'ny resaka fanotofana tany ny apipa ny tena mahafy an'izay. Fa ny commune dia mamoaka ny autorisation fotsiny eo amin'ilay tany izay ho totofana raha toka efa mahazo l'autorisation avy any amin'ny apipa. Zay amin'ny ankapobeny ny ara-teknika an'izay. Ny 12 ny volana septambra 2024 no nandefa taratasy fampatsahivana teny amin'ny nisy commune ny teo anivony nisy ministera ny fanajariana ny tany niaraka tamin'ny apipa fa mbola amanakery ny didim-panjakana nivoaka ny 17 febroary 2024 ary mbola miato avokoa ny fanotofatany rehetra. Pakady mody napetraka hanafenana ny fanotofatany efa mandeha ve izany no fanontaniana volo mipetraka. Raha toka mbola miato avokoa ny fanotofatany izany no manome alalana ireo olona manao fanotofatany amin'izao fotoana izao. Izay ihany koa ny mandray vola nisy fanotofatany izay vola amina miliara maro raha ny aloharam-bavao azo. Maninona no tsy mihetsika ny tompon'andraikitra sy ireo manam-pahefana amin'ny fampitsaharana sy ny fanokafana fanadihadiana manoloana ireo. Izany no ambadiky ny fanomezana alalana ny fanotofatany ka tsy tiana ho fantatry ny vahoaka malagasy. Ho avy izao ny vanim-potoana ny nisy arotsakorana ianao anatin'ny nisy atany dibo-drano indray ve ny vahoaka malagasy indrindra ny eto Antananarivo. Vokatry ny tsy fanarahan-dalàna ataony nisy olona vitsy anisa. Isan'ny tao anaty dokam-barotra fohy vetivety isika dia miverina tao aorian'izay ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao rehefa avy eo ary. Maman, Fahilak, mon premier biscuit no meny zanatsika. Biscuit vita malagasy, manampy ny ankizy amin'ny fitombony ara-tsaina sy ara-batana. Malefaka ery sady be ronono, amitahana siramamy voalanjalanja mifanaraka amin'ny filan'ny ankizy, sady tsy misy singa artifisialy. Fahilak, mon premier biscuit, ilay biscuit natao an'ny ankizy amin'ny vidiny 300 ariary monja. Fahilak, mampitombo ny ankizy am-pifaliana foana. Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 arrières par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 arrières seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Isorasarina mbola manaraka ny fahitalavitra kolotavaverina somatsara atao anaty ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao indray mahakasika ny fananantany avy hatrany dia miaina amin'ny tebiteby ny malagasy vokatry ny fanitsaka tsara ny zo hisitraka ny tany sy ampiasa izany ampilaminana ho ny firaisamonim-pirenena. Io no isan'ny antony tsy mampitombo ny sy ampiarinana amin'ny tontolo ambanivohitra. Manjaka ny tahotra ireo firaisamonim-pirenena sy mpampaneho lakilosy miaro ny vahoaka hiara-ny tsindry sy raha-matahotra ka mahatonga izao fantrana sy toerana misy any Madagasikara izao. Onona saina. Raha ny antotanisan'ny farany 7 hatramin'ny 70 isanjato ny raha-pitsarana dia noho ny tisatisa eo amin'ny tany. Ny 20 isanjato ny olana eny anivon'ny fiarahamonina ihany koa raha atao anatin'ny faritany Antananarivo dia vokatry olana ara-tany io. Eto Madagasikara na efa misy taratasy ara-dalàna zao aza mbola vitandreo mahitahita no mahazo zany ankoatra ireo mpijirika izay manao ny ataony. Ny fiarovana ny tany sy izay rehetra ao aminy izay isan'ny fantohan'ny fiarahamonim-pirenena sy mpampaneho lakrosy eto amintsika manoloana ireo fanaparam-pahefana sy tsindry ataona olom-panjakana manararoatra ny tsy fahafantaran'ireo olom-pirenena ny lalàna tonga hatramin'ny fisolokiana raha tsy ilaza fa tsy ny tany amin'ny faritra itasy ny raharaha ao Moramanga eo ihany koa io eny anosy avaratra io mifototra amin'ireo mpampaneho laklosy hatrany ny raha ny eto Madagasikara izay tonga hatramin'ny fanagadrana sy famoizana aina mihitsy ho azy ireo eo am-panatanterahana ny asany. Tsy mbola vonany anara-dalàna matoa tsy miatra ny lalàna ary tsy rarahina izy ireny na efa mankatoa azy aza ny sehatra iraisam-pirenena ho ny manam-pahaizana momba ny zon'olombelona.
tsy navoaka le lalàna nafahana miaro ny zonyreo a mpampaneny laklosy sy mpiaro ny zon'olombelona ireo fa tsy vita an'izay fa misy koa sasany manjary lasa mametraka hoe tsy tokony hisy akory ny mpampaneny laklosy sy ny mpiaro ny zon'olombelona satria mbola tsy misy ny lalàna aleo mafisiko tsara aloha fa ny fiarovana ny zon'olombelona sy ny fampanenona laklosy dia zavatra efa ekena manera-tany fa tsy hoe satria tsika tsy manana lalàna manokana fiarovana azy ireo a dia tsy afaka manao an'izany asa zany izy ireo raha tsy misy ane reny olona ireny raha tsy misy ny mpiaro ny zon'olombelona sy ny mpampaneny laklosy a dia anao zay tany kibony ny mpitantana rehetra zay ve ny tena tanjona eto Madagasikara manana zavatra ho afenina be dia be fe tsika sa manana volonté mihitsy anao ny tsy mety sy anisakitsika ny zon'olombelona matahotra n'izany rafitra zay tokony hapetraka izany ararotana ny fatahoran'ny ankamaroan'ny malagasy miakatra birao sy ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra eto amintsika raha ny faneho-kevitra hatrany entina anambakana sy akanany tany ny zohy sitraka tany iainam-pilaminana eo amin'ny taniny izay vohitsakitsaka eto Madagasikara miaraka amin'ireo zo hafa toy ny aneo hevitra sy ny maro hafa izao aza ny tany efa misy mamboly indray alainy ny fanjakana kavary foto-tsakafon'ny malagasy avy hitalahoana amin'ny anivelany nangataka hividy vary any Inde tsika fa tsy mety amery zareo tsy Inde rery fa firenena araka ny teneniko teo be dia be ny firenena efa nandray fepetra satria fantany efa nijerena mialoha hoe ohatra ny ahoana fiatraingan'izao contexte géopolitique mondial rehetrarehetra zao dia ny olona efa nandray fepetra isika zany zao lasa miankin-doha amin'ny olona rehetra mitaitaina ihany koa manoloana ny hoe anahoana indray zany zao reto efa lozany tatao tamin'ny vahoaka reto mbola irosy makany ihany ve fanjakana sa anahoana tiako tenena amin'izany ireo fitrandrahana sy ny sisa izay loza amin'ny tatao tsy ho an'ny tontolo iainana ihany na ho an'ny fananantany ihany fa ho an'izay resaka fanjari-tsakafo sy ny zon'olombelona maro be izay mifandraika amin'izay tsy zohina ntsony ihany koa ireo resaka hoe fahafahana maneho hevitra fahafahana mandray anjara mihitsy amin'ny fitantanana amin'ny fiainam-pirenena satria any ny manomboka io zavatra io ary rehefa tsy manana an'izay tsy afaka misitraka amin'izay zoa ahafahana mandray anjara amin'ny fitantanana fiainam-pirenena izay ny vahoaka dia mazava loatra fa miborioka daholo ny zavatra rehetrarehetra satria tsy mifanaga ary tsy mamaly amin'ny filan'ny vahoaka ny fanapaha-kevitra rehetra izay mitranga misy fetrany io fahanginandra malagasy io raha ny fanazavana eo anatrehanyizay tsindro maromazo azy zay ary ny fitsimbandihan'izay izay ho sarotra ny fe azy tokony atao laram-pamena ny sehatry ny fananantany fa indrindra ny fiarovana ny vahoaka eo aminy raha tiana ny ialana amin'ny toerana misy an'i Madagasikara ankehitriny izay mitana ny loha laharana maneran-tany amin'ny tsy fanjari-tsakafo sy ny tsy fihinanana sakafo ara-pahasalamana tsy tahaka nisy sataona ny fanjifan'ny mponina ny fitafy sy ny lamaody tamin'iny fety sy amin'izao vita fety izao ireo mpivarotra teny Analakely sy ny manodidina androany mikatso ny tsena ary zaratra mahalafo ny ampanentana ireo mpivarotra noho ny fahefa mividy ny mponina mikatso ny tsena amin'ny fitafy sy ny lamaody amin'izao vita fety izao raha ny nambaran'ireo mpivarotra teny Analakely sy ny manodidina androany tsy takatry ny fahefa mividy ny mponina ny ankamaroan'ireo entana noho ny fahasahiranana iainan'ny isa-tokantrano ny tsena ny fitafy sy ny lamaody izay zara raha malafo ny ampahanentana nalaina hoy ireo mpivarotra hatrany ny tsena amin'izao zany somary mangingina satria ny olona le lamy vola fety dia somary efa mangingina izy amin'izao dia le tamin'ny fety zany na tamin'ny fety iny ary izy tsy dia nanahoana tamin'ity mihitsy zany ny olona ohatrany tsy dia nanam-bola tamin'ity raha hoe hoarina tamin'ny herintaona zany olona ohatrany ratsiratsy izy tamin'ity na tamin'ny herintaona izy eo somary ohatrany hoe nandeha ny tsena na t-shirt ary mandeha daholo fa tamin'ity izy ohatrany somary latsaka ny tamin'ny herintaona zany ny resaka lamaody zany amin'izao eo ihany ohatrany napetraky ny olona amin'le hoe ohatrany andavanandro zany zany vao tsisy hoe fiovana be tena efa tsy lara-pamehana ntsony le lamaody satria le PPN koa efa miakatra be vidim-piainana efa raha malala dia efa aleon'ny olona tsy maintsy ny hanina aloha zany aloha ny rehetrarehetra tena very lavitra be zany tamin'ity noho tamin'izany efa taona lasa zany zao ny olona misy ny vola afaka metsehana vidina PPN teo ambanimbany teo ihany fa tsy dia hoe niakatra be fa tamin'ity ny PPN tena nampikaikaika vahoaka zao aloha zao tsy mbola tena taratra tsara hoe lany ve ny volany ihany io le ny olona mikajy satria amin'izao koa efa maheno an'le hoe hoavy ny cyclone na ninona dia efa gardena aloha ny vola fa ny lalana mety ho tapaka ninona saika ireo entana ilain'ny mponina amin'ny andavanandro no maro mpanjifa amin'izao fotoana izao raha oharina amin'ireo lamaody sy ny fitafy
isan'izany ny famantaranora na ny montre izay fanao ny olona fanomezana rehefa tao mbaovao tahaka izao. Le vita fety ve ny tsenana montre aloha zao tena mangina mangina aloha ny tsena androany satria ny olona koa vao vita fety presque tsy manamanam-bola daholo moa fa efa ny vidim-ponina aloha amin'izao tonga dia hita taratra hoe tsy manam-bola le olona moa le lasa tsy voakitika aty amin'le hitanao ohatrany hoe montre ohatry zao lasa ohatry ao anatin'ny besoin le olona dia lasa tsy dia afaka manana misy fa tonga dia anatiny hoe sakafo sy ny tariny fa tsy mitovy ny fiainana taloha zany. Fiainana taloha hitanao mihitsy hoe mandeha ntsena ohatrohatry zany fa amin'izao zao tonga dia hita mihitsy hoe tony zany tsy ao anaty besoin ny olona dia izay manana fahafahana ihany sisa ny afaka mividy. Amin'izao ny olona lany vola mihitsy angamba ny olona amin'izao satria na tamin'ny herintaona zao tsy zao mbola mibetsabetsaka manjifa montre amin'le cadeau amin'le bonane fa tamin'ity zao tena tsisy mihitsy. Tsy aivina nanamafy ny filoha Andrajoela tamin'ny lahateny izay nataony tamin'ny faran'ny taona teo fa ho atao lara-pahamehana ny ady atao amin'ny fahantrana sy ny fanatratrarana ny fandrosoana amin'ity taom-piasana vaovao ity. Raha mahita nefa ny zava-misy ainan'ireo mponina tao anatin'izay 5 taona lasa izay tafalatsaka anaty fahantrana lalina ny malagasy midangana ny vidim-piainana mitotongana ihany koa ny fahefa-mividy mponina pirofo mitohaka amin'ny tenda izany fa tsy manana finiavana sy mipaikady mazava amongorana ny fahatrana sy ny fahasahiranany mponina ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Sosializasia fahasalamana hatrany dia tafiditra anatin'ny sokajy sakafo ilain'ny vatan'olombelona isan'andro ny hanin-kotrana hoy ny mpitsabo nanaovana fanadihadiana raha ny hita nefa mihavitsy hatrany ireo mpanjifa izany hanin-kotrana izany eny an-tsena ho an'ny eto andrenivohitra manokana raha tsy ilaza fa tsy ny mangahazo ohatra noho ny firoborobon'ny fivarotana paty isan-karazany sy ny fiakaran'ny vidiny izay everin'ireo mpivarotra ho antony mahavitsy ireo mpanjifa. Daniela Minarso. Ankoatra ny vary, isan'ny foto-tsakafo ilain'ny vatan'olombelona ary vokatra eto Madagasikara ihany koa ny hanin-kotrana. Ohatra amin'izany ny mangahazo, vomanga, ny katsaka, saonjo sy ny maro hafa izay misy amin'ireo no vokatra mandavan-taona. Raha ny fanadihadiana natao teny an-tsena androany, ny endanja ny fanjifana izay hanin-kotrana izay raha tsy laza fa tsy ny mangahazo hoy ireo mpivarotra noho ny firoborobon'ireo paty isan-karazany amidy eny an-tsena izay vidiana mora amin'izao fotoana. Ny vidiny mangahazo raha teo izay nahitana fiakarany noho ny fiakarany vitotsolika. Efa ela zany tsy nalinanina intsony sy ny misy an'le paty. Efa mataona maro izay satria vao nisy an'le paty dia lasa very le mangahazo. Ankavitrina ny olona mihinana azy. Zao zay tamin'ny afaka 5 taona sa 7 taona zay. Malandaika meo zay reto any eto amin'ity tsena ity any. Fa zao 500 koa ny laninay anatin'ray andro. Ny hena tena ny hena be mihitsy. Anatin'ny 10 taona lasa zay enina camion nday mihitsy. Zao ray camion tsy lany ray andro. Izy zany niakatra amin'ny vidiny. Nefa mena koa ny olona mpividy azy. Amin'ny teo an'le gasoil zao nampiakatra amin'ny vidiny. Niakatra amin'ny vidina gasoil dia tomatika koa foreko miakatra koa. Ankilany, tokony ahena ho ny mpitsabo ny finanana ireo sakafo ahitana produit chimique izay miroborobo fatrana ny fivarotana sy fanjifana azy eto Madagasikara amin'izao fotoana. Tokony fantoka bebe kokoa amin'ny finanana hanin-kotrana isan'andro ny tsirairay, ohatra ny mpitsabo nanaovana fanadihadiana noho ny vokatsoa maro entin'ny finanana hanin-kotrana eo amin'ny vatan'olombelona. Ilaina aloha ny hanin-kotrana ilain'ny vatantsika olombelona indrindra tsika mampiasa herim-batana zany satria ny zavatra hita ao anatin'ny hanin-kotrana voalohany dia natao hoe glucide zany. Iny glucide iny no tena manome hery. Na ny kotrana raha azo eritreretina hoe mahasolo vary, mahasolo paty sy paty tsy nefa lasa finantsika ankehitriny izay nolazainao teo misy produit chimique. Ilaina zany ny hanin-kotrana tafiditra ao anatin'ny ny sokajiny sakafo tokony hoantsika olombelona isan'andro. Ankoatr'izay arakaraka ny hanin-kotrana io misy mitondra zavatra inona moa zany élément hafa zany singa zany ny tena marina kokoa hafa ankoatran'izay manome hery izy. Manoloan'izany, tokony hampitomboana ny famokarana hanin-kotrana eto Madagasikara ahafahana miantoka sy mamaly ny filana ra-tsakafon'ny mponina. Ny vary raha teo izay saika miala afatrany amin'izao fotoana ka tsy takatry ny fahefa-mividiny maro ohatra ny fanehoan-kevitra. Amin'ny maresaka avy any ivelany dia olona misy atelo mifidy
fitopolo no namony ainy ary olona fitopolo amin'zato hafanaratra vokatry ny fanapohana indro miataona nandritra ny lanonana fahatsiarovana ny nahafatesany Soleiman jeneraly mpitarika tao Iran teo aloha ity mpitarika iraniana nanaovana fahatsiarovana ity izay maty vokatry ny fanafiana amerikana tany Bagdad efa taona lasa izay fanazavana eo amin'ny sary ny France 24 tranga fampiororona hoy ireo vahoaka iraniana olona mahery ny fitopolo no namony ainy vokatry ny fanapohana indro miataona tao Iran nandritra ny lalona-pahatsiarovana ny nahafatesany Soleiman jeneraly mpitarika iraniana maty vokatry ny fanafiana amerikana tany Bagdad efa taona lasa izay misy fandraisana amin'ny ady eo amin'ny Hamas sy Israel amin'izao fotoana ity fanafiana ity raha ny fanazavana i Soleiman izay isan'ireo mpitarika akaiky ny manam-pahefana ao Hamas isan'ny mpitarika aloha laharana tamin'ny fiarovana ny Palestina nandritra ny 20 taona ihany koa mazava araka izany fa hiapanga ny Israel ho tompon'antoka amin'ity tranga ity ny vahoaka iraniana Kazandre tomko lasi tomko vavany masakazina tolotra tamin'ity alina ity ankasitrahana feny ianao nanjo izany hatramin'ny farany ny tenako dia manome fotoana anao amin'ny rahampitso amin'ny ora mahazatra mandram-piona tompoko. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.